eo amin'ny taranja handball kosa indray dia niona tamin'ny mpanao gazety ry zareo kluban'ny Saint-Michel tamin'ny herinandro ity nampafantatra misy koa zany kluban'ny Saint-Michel izany ary mitondra fanazavana ihany koa ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fedina ny tompon-dakan'ny amboarany ranomasimbe indiana. Fanamby goavana no apetraky ny kluban'ny Saint-Michel eo amin'ny taranja handball amin'ny fedina ny tompony amboarany ranomasimbe indiana izay ataony 20 ka hatramin'ny 7 novambra 2024 avy izao. Ikendry io anaram-boninahitra io zahay amin'ity taona ity Ozura Solution mpitatana eo anivon'ny klub mialohan'ny ankalazana ny 520 taona ny klub Saint-Michel eo amin'ny taranja handball amin'ny taona 724. Tezana ankizy aloha zany voalohany indrindra ny fanatanjahantena aloha zany resaka tena hoe entraînement anatin'izay entraînement zay ny discipline na amin'ny fahatongavan'ny entraînement ny fanarahana ny torohevitry ny entraîneur sy ny travail rehetra ampanaovana io zany dia ao anatin'izay koa nefa miezaka zay zay ngamba anisany mba mampiavaka kely anay amin'ny club rehetrarehetra surtout amin'ny handball zany miezaka manampy ny ankizy eo amin'ny fiainana andavanandro zany miezaka mety kely le zavatra hoentina fa le ezaka ngamba ny tena izy ohatra hoe ny ankizy kely zao na fianarana zany miezaka ampiana na ataoko hoe na fitaovana na stylo fotsiny io na cahier fotsiny io zany miezaka manome an'izay afaka omeny zay ho an'le bebe kokoa indray manampy ny ankizy indray zany amin'ny fitadiavana asa ho an'izay amin'ny taona fiasana zany hoe misy zao reny partenaire anay reny zany zao misy joueur aminay dirina miasa any misy partenaire vitsivitsy na donc côté état zao misy joueur senior miasa ato en PMU misy joueur senior fanarahana en PMU zany mba miasa ao dia miezaka manao an'izay foana zany zay eo amin'ny partenaire rehetrarehetra le izy mety hoe tsy tena hoe afa-po be ho amin'ny rehetrarehetra fa fanampiana foana le izy zany hoe nenay koa zany tsy te hametraka koa zay hoe zay Saint-Michel miantoka ny fiainan'le joueur fa fanampiana le izy mba ahafahany zany aoriana kely hiantoka tsara ny fiainana izy manokana fa tsy hoe le club ny miantoka anazy. Ino ny tena politika io apetraka ny Saint-Michel zany no fampandrosoana ny taranja handball ato anatin'ny club. Politika ngamba tsisy hoe tena politika vaovao fa nefa ny asa natao hatramin'izay foana le izy hoe mampiakatra ny performance moa zany miezaka mampiakatra le taranja miezaka manaraka ny amin'ny resaka teknika zay amin'ny resaka fomba fisainana fomba fisainana joueur zany satria iny koa zava-dehibe koa iny tsy hoe le fahaizana teknika ihany le izy fa eo koa le fomba fisainana joueur ny comportement miezaka foana zany Saint-Michel araka ny lazaiko teo club aloha laharana zany mba hanome ohatra tsara zany ho an'ny handball ho an'ny club sasany izy. Itsinjo lavitra ny kluban'ny Saint-Michel handball manomboka izao ary iverina ny fotony any amin'ireo zazamadinika ho fampiraboloana ity taranja ity. Mon but en tant qu'entraîneur de l'équipe senior homme, c'est de gagner le championnat national. On est déjà qualifié en Coupe des clubs champions océan Indien, c'est d'aller au plus loin, d'arriver en finale et d'essayer de remporter le titre ici sur nos terres et de ramener enfin cette coupe qui nous échappe à Madagascar depuis plus de 10 ou 15 ans. Araka izany dia zazalahy kely miisa 30 ao amin'ny sokajy mitozy no volavolaina ao amin'ny club mba ho tonga any amin'ny sokajy senior afaka taona vitsivitsy ny tanjona dia tsy hitady mpilalao any ivelan'ny club intsony ny Saint-Michel.